Fanatomboka androany kosa ny herinandro sosialy izay karakarain'ny Bukasy etsy Antanimena entina anampina ny lafiny sosialy ny mponina eto an-toerana amin'ny fahafolon'ny volana Jolay izao kosa moa vao hifarana izany herinandro sosialy izany. Mitatitra mikasika an'izay Rotsy Rakotonireny sy Mamy Rasoanay Voatrandy. Trano eva sy fampirantiana ny nentin'ny Bukasy Antanimena ny atrehana ny herinandro sosialy izay karakarainy etsy Antanimena. Androany ny fanomboana izany herinandro sosialy izany ka ny alarobia izao kosa ny famarana anazy. Ny hetsika dia natao andalinana sy hamerenana ny lanjan'ny olona eo amin'ny fiarahamonina, izany hoe mamerina ny asin'ny olona tsirairay ahafahana mivoatra sy manatsara ny fiainany. Ny vahaolana ao amin'ny fanatsarana ny fiainan'olona dia mipetraka amin'ny tenany manokana ka izay indrindra no ezahan'ireo tompon'andraikitra ao amin'ny Bukasy trandrahina. Ny hetsika herinandro sosialy izay karakaraina eto amin'ny Bukasy manomboka amin'ity enina Jolay ity ka hifarana amin'ny 10 Jolay dia natao indrindra mba handalinana hamerenana indray an'izay le hoe fandiniana ny lanjan'ny olona, ny asin'ny olona ao anatin'ny fiarahamonina amin'ny ankapobeny. Ka mandritra n'io hetsika herinandro sosialy io dia misy fandalinana isan-karazany momba an'ireo le olam-piainan'ny mpiarabelona amin'ny ankapobeny. Isany amin'ireny ohatra ny olany tsy fananana asa sy ny tanora. Isany amin'izay ihany koa ny olany tsy fandriampahalemana. Hodinihana mandritra ny fotoana io ihany koa ny fisainana an'le hoe ny tany tandalana satria isan'ny ataontsika hoe sotoavin'ny fiarahamonina somary mivavaha amin'izao fotoana izao izay le hoe fanarahana ny lalàna izay nefa ny amin'ny fehin'ny fiarahamonina. Hodinihana ihany koa ny fiainan'ny mpiarabelona indrindra ireo any ambanivohitra any. Ny olan'ireo le tantsaha izay tsy misy pahita any amin'ny fiainana any fa somary takotakona any ambadiky ny ravinkazo any. Faritra telo amin'izao fotoana izao ny oeasan'ny Bukasy mivantana anatanterahany fiaraha-miasa sy fanentanana ny mponina indrindra fa ireo sahirana sy tsy hitan'ny fanjakana. Isan'izany ny faritra Analamanga sy ny Ampahany amin'ny faritra Vakinankaratra sy Itasy. Manana ivon-toerana sosialy miisa 17 ny Bukasy ka mponina miisa 7 alina sy 4 tapitrisa ny kendrena ahazo fanentanana. Tsy vitan'ny fanampiana fotsiny ihany ny tokony atao amin'ny mponina fa ny fanomezana azy fanabeazana ahafahany mampivoatra ny fari-piainany.